Isan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena mofo Andriamatoa Andriananarivelo Ajo avy amin'ny Malagasy miara-miainga naneho ny fanohanana ity kandida ity ary moa ny antoko liaraiky izay tarina Andriamatoa Soja Jean André tamin'ity androany ity. Anohenan'ny kandida Andriananarivelo Ajo, Premier ministre lefitra misanan'ny fampandrosoana sy ny fananjarinany tany, kandida avy amin'ny Malagasy miara-miainga, ny antoko liaraiky izay tarihan'Andriamatoa Soja Jean André fantatra ihany koa amin'ny anarany hoe Kaleta. Manohana any vice premier ministre Hazo Andrianarivelo. Tantany nareo ary afaka mametraka fantanina ina ny antony nahatonga ny liaraiky manohana ny vice premier ministre Hazo de tsotra de hoe le Malagasy miaradia miara-mientana ary ny asa nataony ny fampandrosoana nataony lahatam'izay. Resy lahatra noho ireo asa fampandrosoana efa notanteran'Andriamatoa Andriananarivelo Ajo tokoa ny antoko liaraiky araka ny fijoroana vavolombelona ataon'ity ben'ny tanàna avy eo Manambaro, distrika Antolaniaro, faritra Nosy ity. Ka besaka tokoa zany ny zavatra ataosika fampandrosoana zay mivaingana moa zany ny resaisika, ao ny famboarana sekoly regny, ao ny famboaran-dalana amin'ny tanàn-dehibe, ao ny fagnomezana regny benna fagnariam-pako isan-karazany amin'ny tanàn-dehibe regny koa, ao ny famboarana an'iregny tobina gendarmerie, ny famboarana ny bureau ny commune maro isan-karazany, gn'asa fampandrosoana ambanivohitra. Ka hita tokoa zany fa nagna ambanivohitra nagna andrenivohitra zany dia nisy asa misongadina zany. No amafisin'Andriamatoa Soja Jean André fa lojika ny filatsahan'Andriamatoa Andriananarivelo Ajo satria efa tsy nilatsaka ihany ny filora joelona. Malalaka izy eo amin'ny safidiny hoy ny antoko liaraiky.